No tanterahana androany teny alohana lampantanana analakely kosa ilay etsika serasera makasika ny zon'olombelona ny fananatany ary ny fampiasam-bola izay nikarakarain'ny sehatra iombonan'ny fananatany na ny sifina afataratsika azy izay niarahany tamin'ny centre de recherche et d'appui pour les alternatives de développement. Zon'olombelona, fananatany sy fampiasam-bola io ny lohahevitry ny etsika izay nokarakarain'ny SIF sy ny CRAD Océan Indien mba anerana ny fitondram-panjakana manoloana ireo fampiasam-bola na ny investissement. Voalazany avy eo anivon'ny sehatra iombonan'ny fananatany fa tokony jerena manokana ny tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy ka nosinganina manokana ireo malagasy amin'ny faritra voakasiky ny fampiasam-bola mivantana. Tanjona dia ny mba hanohizana ny etsika efa natao ny fanairana momba ny resaka fampiasam-bola ity izay aporisiana ny fampiasam-bola fa kosa makany amin'ny famelomana ny malagasy satria tany Madagasikara dia tany malagasy. Ny zavatra tsapanay hatramin'izay dia mbola tsy tody izay mahatonga mbola mahantra malagasy araky ny totanisa nomeny ny banque mondiale voatsela sampirotony zay dia 270 malagasy dia miaina ambanin'ny fantrana zany hoe $10 isan'andro latsaky ny $10 isan'andro ny vola miditra. Dikan'izay raha ohatra ka nisy fampiasam-bola nety teto ka naminala an'izay hoe mampatsara ny fiainana malagasy dia tsy niteny an'izay ary tsy nanao an'izao hetsika izao satria noho izay indrindra nanaovana an'izao hetsika izao hoe ahafahana miady hevitra mitady vahaolana manaitra ny fanjakana maka fanapahan-kevitra tsy maimaika hanao an'ireny contrat reny fa hijery an'izay lafin-javatra izay fijerena ny hoe raha misy mpamatsy vola anankiray dia jerena na ny zoan'ny fananatany ny zoary ekonomika moa dia mazava loatra fivelomana izay. Anisan'ireo mpanakanto nandray anjara tamin'ny etsika Ibekoto ho azy dia tsy misy tany iray tsy misy anarana ny eto Madagasikara ary amin'ny teny malagasy avokoa izy ireo. Midika izany raha ny voalaza ao anatin'ny tononkirany fa an'ny malagasy Madagasikara ary misy tompony avokoa ny tany rehetra eto Madagasikara. Efa vita morina ny aty ka tsy azo masidinane fa misy plaque zay manao hoe defa sadantre